rahaiko malala ho ny tompo ho ampitombona ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny rakitra tsara no amoahan'ny olona tsara fanahy, zavatra tsara. Ny rakitra tsara no amoahan'ny olona tsara fanahy, zavatra tsara. Tatsika ao amin'ny fitenenan-dratsy anio izany, ao amin'ny Matio 4:20, ny 9:30 hatramin'ny 7:30 ary indrindra ny 9:5 tapany voalohany dia miteny hoe ny rakitra tsara no amoahan'ny olona tsara fanahy, zavatra tsara. Tao anatin'ny vanim-potoana izay nahatsara lazan'i Jesoa dia nitady ny hevitra, nitady ny fomba anapohana rano mangatsiaka ny hafanapon'ny mpanaradian'i Jesoa ny reto fariseo. Dia niapangan'i Jesoa ho manana demonia izy. Tsy napoziny anefa fa valikafatra marivorivo avany amin'i Jesoa izay natonga azy ireo toa mepangantena ihany no navalin'i Jesoa azy. Ambaran'i Jesoa fa tsy misy ny fanahin'ny demonia afaka mifandroaka. Ambaran'i Jesoa fa toa fitenenan-dratsy ny manao amin'ny mihitsy izany ka tsy azahoana famelan-keloka. Ambaran'i Jesoa fa tsy afaka miaraka ny Fanahy Masina sy ny fanahin'ny demonia ka izany no ahafahan'i Jesoa mandroaka ny demonia. Tsy afaka mifandroaka raha teo ny samy fanahy mitovy. Dia samy manana ny fanahy ao anatin'izany araka amin'ny fanazavan'i Jesoa fa Maria manokana fa ny rakitra tsara no amoahan'ny olona tsara fanahy, ny zavatra tsara. I Jesoa dia nanana rakitra tsara, ny rakitra izay mitahiry zavatsoa sarobidy dia ny Fanahy Masina izany. I Jesoa dia olona tsara fanahy, tsy mba avy amin'ny demonia ary zanak'Andriamanitra raha teo. Noho izany dia asa tsara, zavatra tsara ny fandroana tahaka ny fandroana demonia no ataon'i Jesoa. Mazava koa mantsy fa ny voany no ahafantarana ny hazo. Araka izay ambarany 7:30 dia miteny fa ny hazo no ahafantarana ny voany, ny voany no ahafantarana ny hazo, araka ny voalaza eto. Amin'ny manam-panahy tsara ny Jesoa dia rariny loatra raha toa ka ny fanahy tsara no ao aminy ary indro manao asa tsara dia ny asam-panafahana, ny asam-panavotana, ny asam-pamonjena ireo izay mbola voafatotra, izay mbola voageja ny Satana. Araka izany dia azo sokajiana ho toy ny olona tsara, mamoaka ny rakitra tsara ao aminy ka dia manatanteraka asa tsara i Jesoa. Arakaratarehy raha teo voajavatra ho ny fitenitsika izay. Ry havako malala ho ny tompo, ny zavatra tehirizinao no rakitra anananao. Ao anatin'ny fonao ao, inona ny tehirizinao betsakao? Mitahiry rakitra tsara ianao sa mitahiry rakitra ratsy? Ary rakitra ratsy tsy rakitra intsony ny anarany. So dia mitahiry fo ratsy, mitahiry alahelo, mitahiry lolo-po, mitahiry fankalana sy tsy fitiavana, mitahiry
sanatrin' izany aza to miendrika valifaty sy ny toy izany. Raha izany no tehirizina ao anatin'ny fonao dia mitovy tahaka ny fitoerana zavatra ratsy ihany ny fonao, mitovy amin'ny fitoerana fako ihany ny fonao. Andeha ho tehirizina ao anaty ho toy ny rakitra tsara, ny fitiavana sy ny fifankatiavana, ny fifaliana sy ny fiadanana, ny faharo-po izay vokatry ny fanahy ambarany Galatiana 5:5. Raha izany ny fahatsarana rehetra no tehirizina ao anatin'ny fonao dia azo antoka fa hamoaka ny rakitra tsara ao anatin'ny fonao ianao ka hanao zavatra tsara, tsy metsara velatsy, feno fitiavana, miantefany amin'ny olona sy any amin'ny fiarahamonina izay ampitanao azy. Tsarovy ary avako fa ny rakitra tsara no amoahan'ny olona tsara fanahy ny zavatra tsara, fa ny olona tsy manana rakitra tsara, ny olona ratsy fanahy dia tsy hamoaka zavatra tsara na oviana, fa mety raviravina tentina ihany ny azy, mety fiatsarana velatsy sy mandalo fotsiny ihany, fa matoy ianao manao ny asa tsara dia ao anatinao ny fanahin'ilay Andriamanitra mpanao tsara. Dia mampahery antsika rehetra hanohy mandrakariva ny asa tsara an'Andriamanitra izay ataontsika, efa natao sy ataontsika ary mbola atao mandrakariva. Fa ho an'Andriamanitra irery any kosa ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ivavaka isika ry avako. Misaotra sy mideranao zay Tompo noho ny ianao Andriamanitra atao amin'i Jesosy Kristy ilay maneho ny fahatsarana amin'ny asanao, amin'ny maizy azy ianao, amin'ny maha-Andriamanitra anao, asehonao miharihary ny fanafana, ny fanavotana, ny famonjena izay ataonao. Ary izay koa dia voninanaraka mandrakariva ny lalam-panafana izay ataonao, haneho ny fahatsaranao Andriamanitra amin'ny fiteninay, amin'ny asanay, amin'ny eritreritray koa azy. Ankehitriny izay dia mivavaka manokana aminao ho an'ireo rehetra voafatotra, ho an'ireo voafatotry ny asa matin'ny Satana rehetra, ireo voafatotry ny fitiavam-bola, voafatotry ny zava-mahadomelona, ny fimamona, ny fisotrona, ny fifohana samy hafa, ny fijangajangana sy ny toy izany. Ianao izay efa niteny fa raha ny Zanak no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo koa miasa mahery ao am-pondro ireo zanaka ty anao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Tompo sy mpamonjy, anaovanay izany mivavaka izany. Amen.